ahoana marina ny mety hoendriky ny alabato mandritra ny fifidianana. Zofeny omena lampandrinana ny vahoaka malagasy ny fifidianana izay ola heveriny fa tena afaka hitondra ny firenena. Tsy mijotra amin'izany anefa ny raram-pirenena misy ankehitriny. Diso be loatra ny fitiavan-tena politika ao amin'ny fitondram-panjakana ka mety ho tonga amin'ny fanarian-joa ny vahoaka malagasy izany. Hitantsika tsara ny olana eo amin'ny resaka fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana io. Tsy toerana ray no nahitana tsy fahatomombanana fa saika manerana any Madagasikara mihitsy. Ohatra kaiky ny tao amin'ny fokontany Imerikasinina, olona 270 no tsiponina ao amin'ny fokontany io kanefa dia ninina nampidirina tao izany. Tahaka izany ihany koa ny tao Maevatanana, lisitra tsy mazava avy amin'ny Senihy no manery ny lehibe fokontany ampiditra olona manodidina ny 900 ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny tany Toliara anarivon'ireo fokontany tsy fatam-piavinan'ny potra ary nanaovana lisam-pifidianana. Fa ahoana marina? Ireny ve ny vokatra ilay asa izay nataon'ilay voalaza fa Madame Simone izay nampanaovana iraka manokana momba ny fanovana lisitra sy ny fokontany izay efa nambara ny Filomarika Ravalomanana tany Morondava ireny. Raha ny zavatra hita aloha dia mirona tanteraka any amin'ny alabato, amoahana kandida iray andresy na dia efa hita faresy sy tsy tiam-bahoaka amin'izao intsony aza ny fomba fiady tahaka izany sy ny miseho ankehitriny. Mbola mendrika ny tondra firenena ve ny olona tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany toy izany? Ankoatra ireo dia hita tsy tapa fa ireo toerana tena nazahoany Filomarika Ravalomanana vato betsaka ary nandresen'ny mpitondra ankehitriny tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa no natao ambaniny izany mpifidy. Ohatra kaiky ny eto Analamanga io. Ohatra kaiky ihany koa ny fitarainan'ireo olona izay fantatra fa mpanohana ny antoko-timy tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana na dia efa nahasosy aza. Inona ny tanjona amin'ny tsy fampidirana ny olom-pirenena tsy ho ao anaty lisitra? Tsy maintsy itodiantsika ny lasa mba hibanjinana ny hoavy. Iray tapitrisa mahery ny doublon tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ireny. Io izay tsy nivoaka raha tsy efa vita ny fifidianana na dia efa nitoroka sy nitondra porofo momba ny osoka sy ny alabato tamin'ireny aza ny Filomarika Ravalomanana sy ireo antoko politika maro samihafa, saingy azo raisina fa tsy mitombona ny valiny. Isan'ny joro ny tompoklahy ny Profesora James Ratsima hatramin'ny farany ny fisin'izany ka nila zany fa famotena tanindrazana no misy eto nataony senisy ny HCC tamin'izany fotoana. Ankehitriny anefa mitady iverina ny endrika alabato amin'ny endriny maro samihafa io ary tsy vita ny alabato fotsiny fa tena hoe fandrebirebena saim-bahoaka no misy. Rebirebeny seny ivezivezy eny amin'ny fokontany ny vahoaka kanefa izy ireo no manao fahadisoana. Zary tsy matokony ny HCC sy ny seny ary ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana intsony ny mpisehatra ara-politika. Tsy vita nefa lany tamin'ny alabato mantsy mbola ampiany tsy fahatomombanana maro mitranga amin'ny fanomanana manontolo ny lisam-pifidianana izao. Miteraka ady hevitra maro samihafa mihitsy io resaka alabato io amin'izao fotoana. Toy izao indrindra no fanazavana noenty ny tipanao politika ity raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra rahavavy izy hoe fa eto dia apetrako tsara fa diso-kevitra ny milaza fa ny lisam-pifidianana ny tena fototra ny alabato. Anisany izy raha ny statistika tamin'izany nataonko hoe tamin'izany teo amin'ny 910 ny alabato ihany raha ohatra raisitsika zany 100 ny alabato dia ny 910 ihany no makasika an'ilay lisitra fifidianana. Fa inona ohatra ny tena vokatra io dia ny fampiasam-bola tsy voafetra ny kandida sy ny antoko politika. Fampiasam-bola any amin'ny fampelezan-kevitra ve sa ny andro fifidianana na andro fifidianana na fampelezan-kevitra na pré-campagne sy ny sisa. Tsotra ny lazaiko anao za fa kandida. Tsika vahoaka malagasy mahita daoly rehefa tonga ny fifidianana dia misy délégué ny kandida. Tsy manana herijika ametraka kandida 20,000 ny kandida zany. Délégué ametraka délégué any amin'ny bureau mpifidianana. Ny délégué anankiray nefa raha kely indrindra eo amin'ny 1,000 zao izy efa niakatra 2,000 no ariary no menao an'iny délégué iny. Na dia olonao tena hoe mahafatrapo aminao ary iny tsy maintsy menao solon-tsakafo iny asy izy. Ny kandida ilany etsy akaiky
ny azo tonga de 10,000 olona ray na ny anao ary mipitrapitra hoe ry mandeha mihinana goûté any ianao tsy mihinana fa tsy vitan'izay na Madagasikara fa vidiny koa le anao de sady alainy zany ray alina avy any aminao na ny 2 alina ity koa mbola manome 3 alina azy ndraiky koa de vita kabary eo mazava izany tokony amailony rehetra ny endrika zavatra tahaka izany amin'izao fotoana ny tsikaritra mantsy dia tsy vita ny antsirambina ny fanomanana ny fanjakana ity fifidianana ity fa fitondrana mihevitra ny vahoaka sy ny mpanao politika tsy atakatra ny fihetsika mamoetra ho an'ny safidim-bahoaka mihitsy raha mpitondra tena tia tanindrazana dia tsy mihevitra ny anao osoka sy alabato izany mihitsy raha mpitondra tena ny asa ho an'ny vahoaka ihany koa tsy matahotra fifidianana madio ka tsy mihevitra ny angalabato izany mihitsy ohatrany mantsy ny fanazavana hoe zava-misy de tsotra e ny lalam-pifidianantsika zao mametraka hoe mifoa manomboka amin'ny 9 maraina ny misokatra ny biro-pifidianana ary amin'ny 9 ariva vao mihidy zay vao azo sokafana atao dépouillement ny zava-misy de zao ty olona 10,000 eo no amin'le tanàna anankiray izy samy izy mahafantatra hoe Patrika niakatra any Majunga ony efa tsy eo izy zany absent izy tsy andry amin'ny Patrika amin'ny 9 ariva zany a vao anisa vato izy satria mbola hoentina mandeha tongotra 4 andro io bulletin io ka raha vita amin'ny 12 zany ny anazy de efa sokafana io fa tsy andry amin'ny ino moa ny andrasany amin'ny 9 ariva izy ary tsisy labozia tsisy ninona tsisy nidalo mbola nientsika azy amin'ny 12 io de efa sokafany ary ny délégué ao anatiny io izy samy izy ihany no satria hoe atahorana hoe sao de maty le vato a de mifanaraka izy ianao zany Gasikara no atao délégué an'ny Arema ianao zany atao délégué ny vitatsika ianao izy INRD ianao atao izy samy izy ihany no mifandamindamina ao mba azahoana le vola ihany koa de aveo sokafany le urne manao dépouillement izy amin'ny 12 de miainga izy fa efa misy ihany koa ny préfet ny commune zay efa mikarakara tomobile mandeha maka an'ireny le vokatra ireny any amin'le hoe tany lavitra ary azadino jerevy tsara fa pick-up dole no men'ny filoham-pirenena tamin'le préfet teo reny pick-up dole reny misy dikan'izay zany misy dikan'izay tsy nanome 205 izy na nanome 4 tsotra izy na hoe inona fa pick-up dole no meny hitondrana an'le vata mangarahara hitondrana an'le vata mangarahara io fa inona ny tena dikan'le vata mangarahara olona 4 izy aloha aoriana solotenan'ny préfecture ndray chauffeur ndray garde corps aloha efa feno zany aloha ny tomobile ny lalàna de milaza fa azon'ny biro-pifidianana atao manaraka an'le vato tonga hatrany amin'ny CRMV fa nga misy toerana hidiranao ny ato ambadiky ny pick-up nge efa feno an'le urne satria distrika mety misy bureau de vote maromaro de fa tsy tafiditra eo anao fa nareo mandehana tongotra de izy nefa nytonga alohany de ny PV asa-panjakana io Gasikara mampigadra raha vao misy diso de migadra fa ataovy crayon ampitahorina le olona zany adriko mampigadrako asa-panjakanako misy tampomenaka io de atao crayon daholo tonga arivo commune fa hatraizandray namana Gasikara no manao sony crayon zany atao stylo de atao styloko de lasa ry tonga any a efa vita ny momba an'iny de atakalo fotsiny na soloana fafana nga eo nisy resaka liste électorale inona ndra raha inona atao anaty liste Gasikara na tsy atao anaty liste nareo no mandany andro amin'izany liste électorale zany ao ny problème ao mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany ve ny fomba entina akany sasany fahefana kanefa hitondra firenena tsy mahagaga raha mialentika ny firenentsika satria fahefana azo tamin'ny alatra izany dia tsy misy afa-tsy ny alatra trano no atao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana pirofo nitohoka mitenda ny zavatra ntranga nandritra ny 5 taona nitondrany rajoela izao tokony amailo ny rehetra noho izany io fikasany sasany anary ny safidim-bahoaka io ny tena loza dia any amin'ny fanodikodirana ny voka-pifidianana mihitsy ny listra eo ihany fa isan'ny loza mitatao ny voka-pifidianana rehefa mitory anefa dia azo raisina fa tsy mitombona no valiny
tsy ny mpanao politika ihany no tokony hijoro amin'izany fa hatramin'ireo vahoaka malagasy izay feno taona. Maro ny endrika mety isehoany Alabato ka anisan'izany ny fanaovana propagandy mialoha amin'ny alalan'ny pré-campagne ka mampiasa fitaovam-panjakana sy fahefam-panjakana amin'ny alalan'ny fitokanana fotodrafitrasa, mizarazara karatany, mizarazara fifanarahana arakasa na contrat de travail, vary sy ny maro samihafa ka mamory vahoaka araky ny fahefam-panjakana ary ny fitaovam-panjakana sy ny fahefana am-panjakana no entina manao izany. Faharoa, ny fampiasana ny olo-panjakana amin'ireo ministera, ireo lehibe ny district, ny préfet, be ny tanàna, sefim-pokotany, mpampianatra. Ny fahatelo dia ny lisam-pifidianana amin'ny alalan'ny fampianana na fampitomboana tsy araky ny tokony ho izy, ny olona voasoratra ao amin'ireo toerana sy ny faritra izay heveriny fa mety azahoana vato betsaka mandritra ny fotoam-pifidianana na fanenana ireo mety tsy hifidy. Ny fahaefatra dia ny biro-pifidianana mety mitombo nefa tsy tena misy toerana. Fahadimy ny kara-pifidianana mety mitombo tsy araky ny isan'ny voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Misy mpifidy manana kara-pifidianana maromaro voasoratra amina biro-pifidianana maromaro ka ahafahany fidy amin'ireny biro fandatsaham-bato ireny. Mety ho fomba fiady ihany koa ny fisina bileta efa voamarika mialoha na koa ilay antsoina hoe bourrage d'urne. Fomba fiady ihany koa ny fifidianana sy fanambazam-bola ny délégué ny kandida hafa, ny fanovana ny voka-pifidianana amin'ny fanaovana fitanana antsoratra na ny PV eo anivo ny biro fandatsaham-bato avy eo an-toerana satria no vidina ny délégué ny kandida hafa na tsy manana délégué eo anivony oveka sy ny district izay mpanangona sy mpanamarina ireny voka-pifidianana ireny ka isan'ny ao anatin'izany ny lehibe ny distrika sy ny mpikambanao. Midika olony antokony mpitondra na voabaiko ny antokony fitondrana no mpikamba ny oveka eo amin'ny district raha ny zava-misy. Fomba fiady hafa efa voalaza teo ihany koa ny fanaovana PV eo anivo ny voamiera-pifidianana izay mamoaka vokatra tsy ofisialy ka izay biro fandatsaham-bato azahoana kandidata hoanany na itongilanany foana no avoakany any ka tsy mitovy mihitsy ny vokatra avoakany senisy ny kandidata tsirairay. Manaraka izany ny famonoan'ny HCC vokatra na ampahambokatra amina biro fandatsaham-bato maromaro ho ana tombotsoana kandidata hoanany. Raha fehezina dia ireo no mila arahina maso akaiky indrindra amin'izao akaiky fifidianana izao. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?